efa be zay a firesantsika zay, efa be zay kabarina ataotsika zay. Ny zavatra andrasan'ny olona zao dia anao inona ny areny dia maro izotra ho azy tsika. Dia mananteny zay a, manantena anareo mpitarika zay fa isy zavatra hivaingana ho ataotsika atsoatsy a, ary zay koa manome tompony vahoaka malagasy a. Raha misy ny fijoroana amin'ity firenena ity. Misy tady voy Korontana amin'ny alalan'ny fiantsiana mihitsy ny zava-misy ankehitriny ho an'ireo mpitarika politika sasatsasany. Aoka tsy akorotana ity firenena ity ny zavatra tiana ampitaina dia izao. Fantatry ny Malagasy fa mitodika any amin'ny fampandrosoana marina ny fitondram-panjakana izay tarehan'Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina hitantsika tamin'ny kabarina taony efa mitodika amin'ny fampandrosoana. Miantso ny fitoniana isika amin'izao fotoana izao. Fampandrosoana marina no atao fa tsy fampitsapa hery zany. Dia izay ilay tena hoe aleo tsy hanao an'izany fa aza manaiky koa ny vahoaka hoe ataon'olona fitaovana fotsiny. Maro ange zay efa natao fitaovana zay hoe nanao dia aveo jerena fotsiny any amin'ny toerana voatanany. Fanjakana isan'ambaratonga ireny ny amin'ny hoe mila fitoniana ny firenena, tsy tokony amboly korontana ny mpanao politika, tsy mila korontana intsony izao firenena izao fa efa mizotra makany amin'ny fampandrosoana. Izay no miparitaka sy nivoizin'ireo androm-panjakana isan'ambaratongany nanomboka teny anivon'ny fiadidinan'ny repoblika izany, ny teo anivon'ny primature, ny ministera isan'ambaratongany hatramin'ireo inona moa zany ny antenimeran-dolona ihany koa isan'ny nanao izay faneho-kevitra izay ny amin'ny tsy mila korontana intsony ny firenena amin'izao fa mizotra makany amin'ny fampandrosoana. Ao anatin'izay indrindra isika no hitondra ny famakafakana sy ny adihevitra amin'ny ity anio ity ny amin'ny hoe fa iza moa ilay mamboly korontana eto amin'ity firenena ity, iza ilay miteraka an'izay korontana sy savorovoro izay, inona ilay korontana misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Raha ny zavatra misy ireny efa netitsika hatramin'ny alatsinainy ireny aloha dia ny omaly tsy miova ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'ireo olana iainan'ny vahoaka amin'ny andavanandrony, ary vao maika hiamafy izany noho ny ambana amin'ny fiakaran'ny viditsolika amin'ny ity volana janoary sy ny febroary farafahatarany izay fiakaran'ny viditsolika izay. Ireny rehetra ireny no isan'ny miteraka fimonomonona ny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fiandohan'ny taona izao ny amin'ny hoe iza aiza no ahitany vola hividianana ny sakafo an'ny vady aman-janaka, iza aiza no ahitany vola ahafahana mampianatra ny zanaka, mampiditra ny zanaka an-tsekoly, eo ny adidy aman'andraikitra maro samihafa sany ny ray aman-dreny isan'ambaratongany. Mbola tsy miantso aloha, ya efa misy ny antso traterasika amin'ny 120 ratoandro vao mandray ny antso ny eto anivon'ny fandarana araka ny toromarika Sira Tolo-Janary ao ambadika ao. Dia toizantsika izay famakafakana izay ny amin'ny hoe iza ilay mambola n'ilay korontana eto amin'ny firenena eo anatrehan'ireo olana iainan'ny vahoaka malagasy ireo. Raha nisy ny fampanantenana teto ny amin'ny hoe tsy hisy intsony, tsy iainan'ny olana ny ainana tamin'ny taona lasa intsony ny vahoaka malagasy eo amin'ny resaka herinaratra, eo amin'ny resaka rano. Ny rahantsika nahita tamin'ity fiandohan'ny taona ity na ho an'ny toliara na ho an'ny faritra rehetra teto Madagascar fa miverina amin'ny lohan'ny izay fahatapahany herinaratra izay, eo dia efa tranga iray mety hitarika ary mitondra n'izay fimonomononana izay efa nisy tamin'ny taona lasa ireny fidinana andalam-be nataon'ny vahoaka ireny raha ho an'ny teto Antananarivo manokana vokatra izay fahatapahany herinaratra izay. Eo zany ilay hoe efa iza ilay tsy mitana ny teny nomena, iza ilay mampanantena pokaty eto amin'ny firenena ka mahatonga ny vahoaka any hevitra toy ireny, satria ny vahoaka ny resaka demokrasia eto amin'ny firenena raha izany fifidianana izany aloha tompoko lahy sy tompoko vavy dia ireny ny raha tsika nahita ireny nanomboka tamin'ny fifidianana filoham-pirenena, ny toy tamin'ny fifidianana solom-bavim-bahoaka ary ny fifidianana ben'ny tanàna iny. Raha ny hita dia miaratsy hatrany ny kalitao sy ny lentana izay fifidianana izay, very ny asany izay fifidianana izay, izay fomba iray ahafahan'ny vahoaka maneho hevitra ara-pomba demokratika amin'ny fiverenan'ny fahefana eny amin'ny vahoaka izay, ahafahany maneho hevitra ny amin'ny hoe iza tokony hitondra, mety sa tsy mety ny zavatra misy eto amin'ny firenena.
raha tany amin'ny fifidianana filoham-pirenena tany dia efa hitantsika reny endrika osika sy alabato sy ny fandika andalana tamin'ny hoe efa tsy manana zoam-pirenena mbola nirotsaka ihany nytoy tamin'ny fifidianana solom-bavim-bahoaka nytetavana ny fomba rehetra azahoanany izay maro anisany anivon'ny antenimera-pirenena izay satria ny avy amin'ny fanoerana dia nivoiny amin'ny hoe hoatomboka eny amin'izay antenimera-pirenena izay ny fanovana eto amin'ny firenena ka nitadiavana ny fomba rehetra ahafahana nahazo izay maro anisa izay ifehezana ilay vahoaka malagasy ifehezana ny fomba inona moa zany ny faneho-kevitra misy eto amin'ny firenena dia rehefa ireny ny fifidianana tsy nahafahany vahoaka naneho ny tena heviny satria maro ireo nanam-pikasana ny ifidy tamin'ireny fotoana ireny akory ny agagana tsy tao anaty lisitra tao ireo tsy neritreritra ny ifidy na moana ordonnance ary noterena ifidy tamina toerana maro samihafa hitantsika ireny mpitandro filaminana maro ireny akoatra ireo ordonnance maro samihafa zay olona tsy fantapatatra rehetra izao nahazo ny izay fahafahana mifidy izay zany endrika iray nahafahany vahoaka naneo hevitra izay fifidianana izay fa ireny no zavatra nisy teto amin'ny firenena raha reny fifidianana ireny no nandeha tamin'ny laoniny nandeha tamin'ny tokony ho izy amin'ny mahafifidianana azy dia tsy mila mivoy an'izany ny eo anivon'ny fitondranany amin'ny hoe mila fitonina isika tsy mila korontana isika fa ilay fifidianana tsy nataonareo araka ny tokony ho izy tsy fifidianana nisy fa fividianana nisy safidim-bahoaka no nisy teto amin'ny firenena tao anatin'izay telo izay dia zay na tonga izao zava-misy izao ao anatin'izay rehetrarehetra izay zany rehetra zany no toe zava-misy eto amin'ny firenena fa toizantsika aloha ilay mahakasika an'izay resaka faneho-kevitra izay satria rehefa afaka maneho hevitra ny vahoaka dia tsy misy aya ny amin'ny tokony hoe korontana izany amina firenena mandala ny demokrasia izany faneho-kevitra izany tsy misy aya mihitsy ny amin'ny hoe hiteraka korontana ary raha mpitondra maro toerana ao anatin'izay resaka fitantanana ny firenena izay dia tsy mitebiteby ny amin'ny hoe sao de iongana rehefa maro toerana ianao rehefa hitanao fa mizotra makany amin'ny fiatsarana ilay firenena mizotra makany amin'ny fiatsarana ny isa tokantranony vahoaka malagasy atsarovako n'ilay mpanao politika ray izay moa ny amin'ny hoe ahoana ny ahafantarana ahoana ny hitarafana fa miatsara ny fiainan'ny vahoaka malagasy dia tsy aiza tsy akory tomboka lasy tomboka vavy fa ilay ao ambilany ao rehefa miatsara ilay ao ambilany ao dia mandrisaina ny mpitondra afaka manohy ny asany ampilaminana sy ampitoniana afaka manao ireo tetikasana na hoe efa iroso amina rendrarendra mpitondrana sy ny fisehosehoana amin'izay ny tetikasa hoentina fa efa hita fa miatsara ilay any anaty vilanindra malagasy zany rehetra zany no misy dia mipetraka ho azy ilay fitoniana sy ilay filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena fa tao anatin'ny 7 taona raha ny tsikaritra dia saika ho isan-kerinandro saika ho isam-bolana ity antso fitoniana eto amin'ny firenena ity amin'ny hoe mila fitoniana ahafahana mandroso mila fitoniana ahafahana mametraka sy manao ny fotodrafitrasa isan-tsokajiny fa mijery isika ny amin'ny hoe fangaha zany tsy nisy fitoniana mihitsy ve zany mahatonga an'izao firenena zao amin'izao toerana zao ry mpitondra sy ny mpiaradia aminy tsy nisy an'izay fitoniana izay mihitsy ve teto amin'ny firenena ka nahatonga an'izao zavatra misy izao ny hita aloha ny azo inona aloha dia zay rehetra naneho hevitra dia voantso terian'ivon'ny zandarmaria-pirenena voantso terian'ivon'ireny rafitra maro isan-karazany ireny ny amin'ny hoe milamina ianao mitony ianao atsaharo ny faneho-kevitra ao sy ny maro samihafa zany aloha no hita teto fa raha mpitondra nanao an'izay asa ny araka ny tokony ho izay dia nandeha ho azy nety ty firenena ity ka zay no hita aloha tao anatin'izay ary mitoy amin'ity taona vaovao ty aloha ilay antso ny amin'ny fitoniana sy ny tsy fisian'ny korontana dia eto zany sika ny amin'ny hoe mandra-paroviana zany
satria ve any zany eo zany lay hoe mitady anirika ahafahana anliana ndraikitra indray zany lay mpitondra vao miandony taorany amin'ny hoe misy manakorotana zay te hiasa sy tokony hiasa tokony andeha mafy be zay anatin'ny fampandrosoana ny firenena fa misy ny mpanakorotana de nisy mpanakorotana foana zany tsika iza lay mpanakorotana iza nanakorotana teto zany tao anatin'izay 9 taona 7 taona izay iza lay nanakorotana ka nahatonga an'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao lasa any amin'ilay fialana andraikitra fialana balatra any ka mampatsiahy an'ilay fomba aoka isika tsy fanilika andraikitra aoka isika samy ho tompona andraikitra eo am-pelatananareo ny hery sy ny fahefana raha raisitsika manokana zay jirama zay iza zany lay namboly korotana iza lay mpanakorotana ao zany ka mahatonga an'izao olana eo anivon'ny jirama izao fa iza no nanendry an'ireny iza no eo anivon'ny fitantanana manomboka amin'ny prime ministre ianareo no nanendry an'izany ny ministre ianareo no nanendry an'izany misy ny tale generaly tsy risiratolo-janahary mihitsy akory no nanendry an'izany ka hoe lay fanapa-kevitra sy lay fisafidianana no nahatonga an'izay olana eo amin'ny orinasa jirama zay fa ianareo ihany no nanendry an'ireny olona ireny ka isan'ny mahatonga an'izao olana izao zany hoe sao dia ianareo no ilay tsy nahay nanendry sao dia ianareo no diso safidy sa ianareo mihitsy no diso ao anatin'izay rehetrarehetra izay any ny fanontaniana petrakitsika eo anatrehan'izao zava-misy izao ny amin'ny hoe io jirama io zany zao dia iza lay lazainareo fa mpanakorotana iza lay lazainareo fa fototry ny olana mahatonga nyity olana ity sa dia anilika andraikitra any amin'ilay zanahary ve ianareo ny amin'ny hoe ka izy tsy mandatsaka an'ilay rano sy orana ka tokony isy ny fitoniana tsy tokony isy ny fanakorontanana eto amin'ny firenena fa satria ilay orana tsy mety latsaka dia any zany no anliana ve fa ianareo ny tompona andraikitra ary io tsy fiekena ny fahadisoana io isan'ny olana eto amin'ny firenena ny amin'ny hoe manaiky diso tsy fahotana izany misy ilay fomba fiteny ny amin'ny hoe ny eloko ibaboana mody rariny olay fomba fiteny zay ka ianareo mihitsy no mila manaiky an'izay tompoko lasy tompoko vaviny amin'ny hoe tsy nety lay fanendrenareo ve sa ianareo mihitsy lay tsy nety tao anatin'lay izy ka anao mety amin'izay ianareo fa tsy ianareo lay ivoy ary amin'ny hoe misy mpanakorotana ka mahatonga nyity herinaratra ity ho toy izao jirama zay fa mbola misy ny maro samihafa hidirantsika kely ohatra le resaka vidim-piainana ny vidim-piainana ihany koa zany zao ny fidanga ny vidim-piainana ny vary efa nentintsika teto 4,000 ariary ny kilao misy ary ny efa tafakatra amboniny zany ny kapokambary ao ny 1,000 ny 500 ny vidiny zay ray vary ray kapoka izay iza zany le mpanakorotana ao anatin'izay so dia le tantsandray ve zany no lazaina fa mpanakorotana ao ianareo no mampiakatra n'ilay vidin'ilay vary ka mahatonga n'izao vidim-bary zao ao anatin'izay rehetrarehetra izay lasa any zany le izy lasa iza le tediavanareo ho tompona andraikitra eto amin'ity firenena ity ka mahatonga n'izay olana izay ny tantsaha ve zany no hoe nareo ny kamo mamboly ve ry tantsaha dia lasa kely ny vokatra eto an-toerana dia mahatonga ny fanjakana tsy maintsy manafatra vary satria nareo tsy tena mamokatra araka ny tokony izy fa zarazara fa mamokatra fotsiny nareo dia kely ny vokatra eto anatiny dia tsy maintsy manafatra ny fanjakana ao anatin'izay rehetrarehetra izay dia mahatonga an'izao vidim-bary ankehitriny mananika ny 4,000 zao ary raha zao mitoy tsy ho elo dia ho 5,000 9,000 sy ny asa izay ho toy ny any ariana rehetra any ka ao anatin'izay ny amin'ny hoe any amin'ilay hoe misy ny mpanakorotana no anliana an'izay resaka vidim-bary izay io ihany koa ny resaka lalana efa nivoizina teto zany efa nambaran'ireo mpiaradia amin'ny fitondrana zany hoe rehefa potika ilay lalana dia hoe ka ilay fiara vaventy mitondra sirisary zareo reny dia mamotika ilay lalana satria tokony zao taonina ihany no zakan'io lalana io nefa ry zareo milanja ambony be mihitsy dia ao anatin'izany rehetra zany tsika ny amin'ny fa iza
no manakaraman'ilay mpitandro filaminana, iza no manendry ny ministera isanambaratongany, iza no mametraka nyreny mpiasany anivon'ireny station de pesage na ny toerana fandanjana ireny fiara vaventy, fijerena ny lanja ny entan'ireny fiara vaventy ireny. Fa tsy anareo ihany ve tompoko lahy sy tompoko vavy no mijery an'izay sy manendry an'izay, ianareo no manana ny hery sy ny fahefana eo ampelantananareo avokoa zany amin'izao fotoana izao. Ka inona no olana iza indray zany ilay mamboly korotana ao anatin'izay resaka fampitehan'ny lalana izay. Misy ny lalana namboarina herinandro sy mba afaka 3 andro. Iza zany no fototry ny iza le mpanakorotana na tonga n'ireny fotodrafitrasa tsy zarizary ireny. So de le hoentim-mananareo mety izay mihitsy moa zany fa tsy asitrika sodisode lay fomba fanendrena olona eto amin'ny firenena, lay fomba fisafidianana na ny orinasa anao ny asa iray, zany rehetra zany no isany mahatonga n'izao zavatra izao raha raisitsika zay lalana izay. Ny kakamakama no mahamaiky eto amin'ny firenena ka mahatonga n'ireny de iza zany lay nanakorotana na tonga n'ilay vahoaka sosotra amin'ilay lalana na tonga n'ilay mpampiasa lalana na tonga le taxi borosy mimenomenona ny amin'izay fampitehan'ny lalana izay. Aiza le fiavian'ilay korontana, iza no mamboly an'ilay korotana eto amin'ny firenena. Aleo ahitsy ohatran'izay lay izy fa tsy disoina sy avilivily lay safidy lay hevi-bahoaka lolovina lay faneokevitra ao anatin'izay. Fa ny antom-pisian'ny fandana toitony de zay indrindra ny amin'ny hoe aza avilivily ny safidym-bahoaka, aza hodikodira ny hevi-bahoaka, fa alao ny marina no iseho de ny marina ihany ao anatin'izay fitantanana ny firenena izay. Rehefa tsy mipetraka mantsy zay mangarahara ara-pitantanana izay de zao ny zava-misy, zao ny vokany, tsy tompona andraikitra mihitsy fa ny fanoliana andraikitra no mahamaika ny fitadiavana olana no mahamaika, fa tsy mijoro tompona andraikitra ao anatin'izay zavadrehetra eto amin'ny firenena izay. Ka zay zany zao potika ary le lalana io de iza zany le mpamboly korotana eto amin'ny firenena, iza lay manakorotana eto amin'ity firenena ity zany ao anatin'ilay lalana. Ilay olona tsy ny safidy, tsy nahainy safidy ve fa hoe io lay sy ataovy lalana io ela ohatra manana an'ireo engin kely anankitelo sy efatra reo, mahavita azy reo ataovy amin'ireo de ohatrina ny lahy ty de aza dino ohatrohatr'izany ny zavatra misy eto amin'ilay firenena. Tsy magaga raha ohatran'io lay lalana zay resantsika izay, fa saika ny sehatra rehetra eto amin'ny firenena de toy izay avokoa. Ka iza zany lay mamboly korotana eto amin'ity firenena ity, ary iza le matahotra ho korontanina eto amin'ity firenena ity, satria averimberitsika hatrany zay fa raha mety ny ataonao, raha nety ny nataonao, araky ny tokony ho izy de tsy manana tebiteby, tsy manana ayakory ianao ny amin'ny hoe so de anonga-panjakana zay olona rehetra maneho hevitra ery de manohitohina ny filaminam-bahoaka any am-ponja voatsila zay. Jean-Luc lay avy amin'ny ina moa zany mpikirakira ny informatika, mpiara-miasa amin'ny antokotima moa iny nahazo ny MD iny, fa firifiry teto amin'ny firenena no lazaina fa izay manohitohina ny filaminam-bahoaka izay. Fa tsy haiko hoe olona ray ohatran'ireny ina zany zao le filaminam-bahoaka voatotohina tao, ina zany zao le fanonganam-panjakana nykonokononony iza tamin'ireny, fa iza le fa maninona no anonga-panjakana ao anatin'le izy ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Fa so ianareo no matahotra ao anatin'izay, ny tahotra no lehibe indrindra ao anatinareo anatin'ilay fitantanana n'ilay firenena, ka mahatonga izao zava-misy izao. Manomboka tonga aloha ny afatra maro samihafa eto amin'ny trano fitenenana amin'izao fotoana izao. Iroso vetivety amin'ny famakena izany sika de toizantsika io izay famakafakanany amin'ny hoe iza lay mpanakorotana sy mamboly korotana eto amin'ny firenena izay. Fa ovakitsika ny afatra avy amintsika mpiaino zay voaray eto am-pelantanana amin'izao fotoana izao. Miaraba dia ahoana ny fandehany Madagascar tsy maintsy mindoso ka ny Gasy tsy maintsy mandositra, zay no zava-misy eto amin'ny firenena. Hoy ny mpiaino atsika, mahaliana ny Gasy amin'izao ny velona any am-pitan-dranomasina, inona no mahatonga izany? Hoy Joseph avy any Toliarany. Miaraba anao Joseph, ray ankasitrana ny faneokevitra. Yas zay tokoa ary ny nany teo anivon'ny hekara ny arsevika aza ny teny an'izay ny amin'ny hoe lasa any no mamaika an'ilay vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao zay mahita irika rehetra, ny amin'ny hoe misy lalana makany am-pitan-dranomasina na hianatra io na hiasa de lasa an'ilay vahoaka malagasy
any ka maro ireo voasoloky maro ny voasoloky amin'ity resaka fandehanana any ampita-dranomasina itiny amin'ny hoe zay dia mahavita olona mandefa olona any Frantsa any Liban any Etazonia Kanada sy ny sisa misy ny tena izy misy ny tena izy sy ara-dalàna mahavita an'izay tokoa fa mipisoloky ihany koa maro dia maro ao anatin'izay manararaotra n'izay vahoaka malagasy te andositra ny tanindrazana izany loza olona mpanao politika raha izay satria dia zay tokoa tanindrazana ity eto no ny andohana ry eto ny afarana olona iry zay fa alasa tonga amin'izany ilay malagasy amin'izao 524 izao ny amin'ny hoe andeha ho any ampitan-dranomasina any mety tsaratsara kokoa na inona asa any dia aloha any fa any farafaratsiny mba tsy tapatapaka lava ohatran'izao ny herinaratra any farafaratsiny mba tsy mitebiteby ianao rehefa mandeha ny andalana ny resaka mpisito mahery sy mpangaripôsy any ianao mba farafaratsiny mba tsaratsara ny lalana mba tsy miferitraina isaky ny voaka ny tranony amin'ny hoe fitohanany fifamoivozana zany ny lasa mbi ao an-tsain'ilay malagasy amin'izao fotoana izao nefa tany misy mpitondra tany misy fanjakana eto tany misy fanjakana ary zay no zana apetraka mafy sy voizana amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe tany misy fanjakana eto fa fanjakana manao iny ny eo anatrehany zany olana mahazo ny vahoaka malagasy zany ao anatin'izay rehetrarehetra zay satria dia zay ilay zavatra misy eto amin'ny firenena araka ity ambarany Joseph avy any Toliara ity lay andositra no mamaika zay ve ny azo ilazana azy lay ho any ampitan-dranomasina no mamaika ary ny hita ihany koa na ireo manam-pahaizana malagasy izay na tsy tamin'izao vanim-potoana izao fa raisitsika ohatra hoe tamin'ny taona 2014 izy no afaka ny fanadinana baccalauréat dia nanohy fianarana tany ampitan-dranomasina ataontsika hoe vita ny fianarany tany tamin'ny taona 7-20 dia mety hoe ny asaasa kely tany izy aloha 20 izy mieritreritra hitodoa tia tanindrazana anabevo hitondra n'izay anjara biriko an'ny firenena izay fa kivy maro amin'ireo manam-pahaizana malagasy amin'izao fotoana izao any ampitan-dranomasina any amin'ny hoe ahoana zany ty firenena ity toa ny kolokolo no manjaka toa ny teny midina no manjaka anarany fotsiny ohatra misy n'ilay manam-pahaizana teknisiana mipetraka amina toerana anankiray fa ao anatin'izay dia ny teny midina no manjaka ny amin'ny hoe ataovy anankidimy io na ohatra ary ilay manam-pahaizana sy ilay teknisiana zay no ratoviny hoe efatra no mety eto zaraky ny reto analizy sy ny fanadidina maro samihafa reto efatra ny tokony apetraka eto amin'ity zavatra ity fa ilay teny midina amin'ny teny hoe dimy io ilay olona manao an'ilay teny midina amin'io sady tsy nandalina momba an'iny tsy nianatra momba an'iny tsy mahafehy tsara an'ilay sehatra fa izay teny midina izay no manjaka eto amin'ny firenena zany fantara ary ny manam-pahaizana samy manam-pahaizana mifampiresaka na ny eto an-toerana samy eto an-toerana na ny eto an-toerana sy ny any ampitan-dranomasina na ny any ampitan-dranomasina samy any ampitan-dranomasina ireo malagasy ireo dia mifampiresaka amin'itony tambazotra tserasera maro samihafa itony eo ny Facebook ny WhatsApp sy ny maro samihafa mifanakalo vaovao ireny manam-pahaizana ireny ka izany no mahatonga n'izay zava-misy zay ny eto an-toerana dia hitsoaka ny ampitan-dranomasina ny any ampitan-dranomasina kivy tsy teo aty an-tanindrazana mahita n'ilay toe-java-misy eto amin'ny firenena mahita ilay fiainana mahazo ny vahoaka malagasy ao anatin'izay rehetrarehetra izay toizantsika eo zay rehefa avy eo fa anaraka faingo vetivety aloha isika fandehany ilay delestage ety akarobato ety tena mankaleo mahagaga fa rehefa fety mahita vaholana ihany zareo ao ambony ao fa rehefa andavanandro dia tapaka foana sa efa falahinina mihitsy hoy ny mpiainaotsika avy ny karobato ao amin'ny distrikny Atsimon-drano any zany an-karobato zany eo indrindra ilay zava-bisy amin'ity delestage ity zany ohatran'ny satro 20 jona foana ilay vanim-potoana ohatran'ny satro krismasy foana ohatran'ny satro fifidianana foana ohatran'ny satro anaty fampelezan-kevitra sakaiky fampelezan-kevitra foana ilay firenena amin'izay resaka delestage zay satria raha amin'ireo vanim-potoana teneniko ireo dia
tsisy na tena farany zay bitika kely lay délestage na inona zava-misy na tsisy orana io na tsisy rano na ahoana de mba miaina io reny le tokony izy reny le tokony ho izy ry vahoaka malagasy reny le tokony ho zavatra hitranga reny hoe rehefa mandrehitra jiro ianao de mirehitra ny jiro iaino radio ianao de atsofoka amin'ny prise de efa lasa mandeha ny radio tahaka izay ny fahita lavitra zany satria ianao mandoa an'ilay facture zany le zo zany le tokony izy zany le tokony ataon'le mpitondra fa tsy zay aloha ny zava-misy teto moa ny rahantsika nahita reny hoe nandoda tabatra mafy mihitsy lay Andry Rajoelina ny amin'ny filazanany amin'ny hoe amin'ny enin'ora maraina hatramin'ny 10 alina tsy akeko ny fanapahana ny herinaratra fa aloha ny olona hiasa hoy ny nambarany tamin'ireny fotoana ireny de tamin'ireny tadiditsika tamin'ireny de efa nisy an'itony resaka hoe misy manan-korotana misy migafy ao anatin'izay fa niandrotsika taty aoriana nandeha teny ny andro ny herinandro ny tapabolana ny amin'ny hoe iza zany le fapetra ho raisina satria de nidiny fotony de tokony hita teny fotony na ny hita tety amin'ny sady tsy nahita an'le teny fotony zany tsy hita teny fotony lay fototry ny olana de mahatonga le fanontania sao de tsy any fotony ary le olana zany fa to tsy hita teny le fototry ny olana natonga le fahatapahany herinaratra de voajahaja kely teo aloha le hoe amin'ny 9 maraina hatramin'ny 10 alina fa zao izy miverina amin'ny loany indray ary miamafy tamin'ireny tsika mety niaina ora 2 ora 3 tao anatin'ny ora fiasana fa amin'izao ora indraindray ohatran'ny tapahany zalahy zany izy adiny 2 de alefany kely ndray adiny ray de petafany kely ndray atsasakadiny de eo zany de ohatran'le zazakely milalao interrupteur mampatsiaro an'le zafy kely zay ao anatin'izay ny amin'ny hoe milalao de maty de mirehitra hoy ilay irany kogara izay tao anatin'ity resaka olan'ny fahatapahany herinaratra ity de zay tokoa le izy ary io ambarany namantsika avenanosy zato io le zava-misy amin'ity resaka herinaratra ity lay vidim-piainana tsy mitsahatra miakatra zao ny vary iny nambarantsika iny hiakatra daholo zany ny zavatra rehetra rehefa mikitika an'izay vidintsoloka izay de tsisy frein io tompoko lasy tompoko vava fa tsy maintsy hiakatra izay vidin'entana izay nefa ilay panneau soudure ny panneau coiffure ny poissonnerie ny rehetrarehetra zay mivelona sy miankin-doha amin'izay herinaratra izay de tsy afaka hiasa zany ao anatin'izay fa mitango lalitra hoy ny fomba fiteny eto amin'ny eo amin'ny eny andavanandro anatin'ny ora fiasana iny mitango lalitra de mifamaly amin'ny client ny amin'ny hoe ohatray fangatsy tokony androany ange hoe androany amin'ny 3 ty varavarana ity no alaiko raha ngatiako to tonga eto atao tsy hitako raha iza zay varavarana vitanao eo mantsy an'ilay panneau soudure ka ny jiro ary tapaka hoy le raha misy tsisy azoko atao de le bretsy ny olona mandovola koa de tsy tia lalan'izay ao anatin'izay rehetrarehetra izay miarabany namako ihany koa tratrany taona chinaise tonga soa ty amin'ny tanàna zany chinaise zany koa isan'ny fantadaza ao anatin'izany sehatra zany kopahatanana ary miarabanona tratrany taona aloha na izany na tsy zany toy izantsika zay resaka délestage zay satria io zany le fifamaliana amin'le client sy ny ianao ina moa zany lay panneau soudure na ianao panneau volo na ninona gereny zany rehetrarehetra zany fa le tena raharaha ao anatiny de lenao mila mitondra an'ilay 5 rehefa mody ariva lay 2 alina rehefa mody ariva na 2 alina arakaraky ny asa mandraharaha ho an'ireo mpiasa tena de tsy maintsy hoe mitondra an'izay ariva ahafahany vady aman-janaka misakafo ny ariva iny ohatra na ny ampitso ao anatin'izay zany no ady-piainana iainana amin'izao fotoana izao nefa ianao tena mba hoe nanana asa zany mba niangaran'Andriamanitra ianao nanana asa tao anatin'izay rehetrarehetra zay fa zay lay ataon'ilay mamboly ao anatin'ilay fitantanana ny firenena de ilay vahoaka no mijinja izay vokan'izay toy izantsika hatrany aloha ny famakina ny hafatra tokony averina indray le fandarana miara-manonja ny tanànan'ny vahoaka amin'izao fiakaran'ny vidim-piainana tsy hita iafaran'izao hoy ny mpiaino antsika voaray zay ry namana miaraba de ahoana ny fandehany hoy namantsika avy any mahajanga mila action hoy ny mpiaino antsika avy any mahajanga any
ia miaraba ny fandarana dia ahoana ny fandehany ahoany ty resaka azakazaka makany ivelany ty nefa maro no tratra ihany koa ao anatin'izay ho ny piano antsika izay indrindra ilay zava-misy satria maro ilay pisoloko araky netiko tery ampiandohana dia ao ilay mivoaka sokosoko makany ivelany dia na tratra n'ireo mpitandro filabiretiny moa ny any ivelany tsy misangy amin'io ihany koa na ny nosy rahavavy etsy Comore na ireo nosy manodidina na ny atsy Afrika dia tsy misangy ao anatin'izay resaka fiarovana ny sistany zay fa dia voara-maso tsara fa ny azy tsy gokagoka ohatra n'ilay firenena ray zay ka hoe dia mivoaka zay mivoaka na rim-pireneny ty na inona fa ny an'olona reny sarotiny saropady ary manao ny asa bonjour ho an'ny hery famoretana miaramila zandary polisy ireo baiko azy azadiny dia ahoana ny fandehany ary miarabana tratra ny taony dia samy tratrony ho avy ny mirary ny sosiny tsara ihany koa ao anatin'izay zay ny resaka délestage nresantsika teo zay délestage zay nresantsika teo ilay olan'ny lalana fa iverenantsika ty resaka hoe mpitondra miantso fitoniana sy manilika andraikitra ny amin'ny hoe misy mpanakorotana dia eto fika zany ao anatin'izay rehetrarehetra zay ny amin'ny hoe fa ao tsara ve est-ce que ça va ao anatin'izay rehetra izay satria zany ireny ny afatra vakitsika voaray anatin'ny fandarana zany no marary ny vahoaka amin'izao fotoana izao fa ilay mpitondra ny andrasana ary ny tena mba irariana zao mba ho taterina eto amin'ity fandarana ity ny amin'ny hoe ino n'ilay mpitondra fa tonga saina tonga ny amin'ny hoe najanona daholo ireo fampanantenana maro samihafa tany anatina fisehosehoana tany anatina oekaoeka tsy maintsy mandeha tany anatina hoe oentina ideraderana sy an'ireny rendrarendra mpitondrana rehetra ireny fa hoe najanona daholo ireny fa hitodika amin'ilay tena marary ny vahoaka zany zao mba tsara koa zany mba hoentina eto amin'ny fandarana ny amin'ny izy hoe zany hoe io ary fa tsy notanterahana ilay fampanantenana vaovao tsara igny zany ny emotra tamin'ilay fampanantenana tsy maso sy rendrarendra mpitondrana hoy le fitondrana saingy nofy ihany zany hoy ilay fomba fiteny zay aloha raha tarafina tamin'ireny tamin'ny 1 Desambra ireny ary io mitoy moa zany amin'izao fotoana zao ny amin'ny hoe io tsy any amin'izay resaka hoe reny tsy maintsy ho tanterahana zany osy teniny reny zany tsy maintsy ho atao hoy ilay mpitondra atsika fa aza tsakatsakananareo fa nareo aza manakirotananareo fa Madagascar tsy maintsy mandroso zany no zavatra misy eto ao anatin'ny reny rehetrarehetra reny tsy maintsy ho tanterahana zany laky arivo zany tompoko lasy tompoko vavy tsy maintsy ho vita zany teleférika zany fa fotoana fotsiny tsy hay hoe roviana satria tamin'ny volana jona aloha ny andrasana dia ary zao aloha izy mbola tsy vita fa tsy hoe roviana aloha zany fa tsy maintsy ho vita reny tompoko lasy tompoko vavy mareta fa hanana ny mahafinaritra aloha zany raha ny fijeritsika azy eo ihany koa ny resaka ny train urbain ihany koa zao efa ny andrasana sy ny andry ao anatin'izay ireny ny tetikasa ireny ao anatin'ireny tsika le hoe mitondra ny amin'ny hoe tsy ratsy ane fa mamaika ave lahara-pamehana ave ary voadinika ave iza ny fampidinika tamin'ireny manam-pahaizana ohatry ny ahoana sy nanoro-hevitra tao anatin'izay rehetrarehetra zay ny amin'ny hoe zany teleférika zany mihitsy zao no mety amin'izao taona 2020 320 420 sy 4 zao zany teleférika zany mihitsy ny tena vahoarana ho Antananarivo iza ilay teknisiana sy manam-pahaizana ao anatin'izay sa nisy an'ilay mpiainao-tsika iny moa tadidiko tampoka ilay hoe nandeha tany ampitan-dranomasina tany ilay filoha dia nahita dia iny fa hoe asiana n'izany any tanàna dia le misy ao anaty Facebook zao tamin'ny farantaona teo tamin'ny farantaona isy Iratolo-Janary le afomanga sy jirijiry tena nampitola gaga ny maro tany ampitan-dranomasina ny tsenanany taona vaovao dia nisy ny teny ary anatin'ilay commentaire amin'ny Facebook tompo azo atao hitan'le filohanay indray ty olona hita ao anaty Facebook zany hoe rehefa misy zavatra mahafinaritra any ampitan-dranomasina any mahafinaritra hoy mahafinaritra tena fafinaretan'ny maso fafinaretan'ny sofina sahala amin'izany
de tena lasa any zany le vahoaka malagasy mpanao an'le Facebook tonga de tonga aloha aza atao hitan'le présidentanay indray ty aza atao hitan'le présidentanay indray ty satria toa zay tokoa aloha raha reny resaka téléphérique reny mba marina any tena zay no zavatra nisy tao anatin'ireny ny 03 12 88 20 na ny aotra telo roa ray roa valo roapolo no afahantsika manao hevitra amin'ny SMS ary afaka minitra ray roa telo efatra dimy enina 7 minitra de mandray ny antso antarby avy any amin'ny isika mpiaino any sika atao anatin'ny fandarana zany fa vakitsika ihany aloha ny afatra zay voaray miaraba ny valombalopolo tebika valo izy rajao zay hoe frantsay no ambadika ny raha frantsay no ambadika ny ralina filozany frantsay zany no zany filoha frantsay zany no ambadika ny any no mikomandy azy zany no mahatonga andreo gendarme ao ambany eliky ny filoha satria gendarme tafika frantsay hoy ny fanikevitra ny mpiaino antsika miaraba de ahoana ny fandeny am'raika meny folo tompoko lasy tompoko vavy no mandray antso fa aza misahirana aloha fa bediny siratolo janahary eo tsika ia miaraba de ahoana ny fandehany lafo be zany vary eninjato zany ny ray kilao ny filoha nefa ankehitriny 4,000 ariary ny kilao de rariny ve zany andre matofilo ny mpiaino antsika aveno mahitseny miaraba de ahoana ny fandehany mampalahelo isika vahoaka malagasy ny filoham-pirenena no nanapotika azy ary izy no mitondra azy tena ho faty ilay Madagascar mila vonjo malaky koa ny mpiaino antsika ava ny mahajangany mankasitraka anareo ia ankasitrana ihany koa ia tonga de fankasitrahana fotsiny lay afatra vao raiky si zany mankasitraka anareo mankasitraka ho ny siratolo janahary aloha apita am'si ihany koa ny afatra so de bekibeto ny tenanay bonjour nareo amin'ny fandarana de ahoana ny fandehany ramoko manokana de tena mialatsaka ny firenentsika raha mbola ny mpitondra tsy mba mitenjo ny vahoaka ihany no eo amin'io fanjakan'io ka mila mietsika tsika malagasy fa efa fotoanany zao hoy na sandratra avy any maninday toliara maninday any amin'ny université zany na sandratra zany sa eo akaikany ia kopatanana ny mpiaino antsika avy any toliara mahitsy mahajanga ny tomasina zay mandefa ny afatra am'izao fotoana zao ihany koa ny any sava ny any maro zany faritra hitako atao anaty afatra izany de ahoana ny fandehany fa mbola misy zavatra endrasana ve am'izao fitondrany zao sa ahoany atambaro ny hery ho atsika mpitarika amin'ny fanoherana hoy ny fanokevitry ny namatsika mbola misy endrasana ve mbola misy azo antenaina ve lay fitondrana zay ihany koa isan'ny fanontaniana mipetraka sy miverimberina an-tsain'ny maro hoe inona le mbola azo antenaina aloha raha zay aloha ny enitaona fa sika manantenany lay Madagascar tsy maintsy mandroso de asa tsy maintsy mandroso ary firariny rehetra moa zany rehetra izany fa zay no fantaniana apetraka ny mpiaino antsika am'izao fotoana izao de ahoana ny fandehany fanontaniana ny roviana zany ny valim-pifidianana ofisialy no mivoaka ary ny fitoriana isan-karazany reny ve mba misy manara-maso ihany sa hoe ahoana ia zay no fanontanian'ny mpiaino antsika ny fitsarana misarana ady amin'ny fanjakana ny tribunal administratif moa no misahana ny fandraisana ireo fitoriana sy amoaka ny vokatra ofisialy amin'ity fifidianana be ny tanàna ity ny raha tsisy ny fiovana tokony eo amin'ny 20 volana janoary eo isika no miandry an'izay zany hoe eo amin'ny afaka 10 andro eo izay fivoahana izay 10 andro mahery kely eo no ivoaka zay inty izy zay valim-pifidianana ofisialy izay fa ny andrasana ao anatin'izay rehetra zay ny amin'ny hoe isy surprise ve taorinan'ireny fitoriana napetraka namatsika misy lay fitoriana ary maro ny fitoriana maro ny profo na antsary na antsoratra na oronam-peo na ny tratram-body omby sy ny maro tsy voatanisa tamin'ny resaka osoka tamin'ny fifidianana de maro ireny profo reny fa zany hoe
mitodika any amin'ilay fitsarana isika ny amin'ny hoe ny ACC moa zany ny voiny amin'ny hoe azo raisina fa tsy mitombona dia nahoana indray ilay fitsarana misanany ady amin'ny fanjakana amin'ny ity indray mitoraka ity ny tadidintsika fotsiny tamin'ny fifidianana be ny tanàna farany tamin'ny 5 taona lasa izay ny amin'ilay valim-pifidianana maro no foanana fa tsy voafidina andritra ny mandaray manontolo tsy vita ihany ny famerenana ny fifidianana tamin'ireny commune maro teto Madagasikara ireny asa nahoana amin'ity indray mitoraka ity satria raha izay osika sy ala-bato zay tena maro ny fifidianana tokony ho averiny eto amin'ity tany sy ny fireneny ity amin'io be ny tanàna io raha reny hitantsika tamin'ny hainao manjery samihafa na tamin'ny Kolo TV, Kolo FM, tamin'ny tambazotra tserasera sy ireo haino vaky jery samihafa namoaka izay osika sy ala-bato izay tamin'ny tambazotra tserasera. Deo ihany koa ny fandikan-dalàna maro samihafa nataon'ireo mpiasa-panjakana olom-boatendry ny sasany tsy tokony hanao propaganda nanao propagandy sy ny sisa sy ny sisa raha ireny rehetra ireny dia miandry sika n'izay fitsarana misanany ady amin'ny fanjakana zay any aminareo zao ny baolina fifidianana manakaiky vahoaka io fifidianana manakaiky vahoaka io ka any aminareo ny baolina ao anatin'izay rehetra rehetra izay trizantsika hatrany ny famakina ny afatra aloha amin'izao latsaka minitra vitsy zao antsoavo kely ny manjaka dia manjaka ny asan'ny olona sy ny famonoana olona indrindra moa tia ferana maso sy ala-jaza ity hoy ny fanokevitry ny namantsika ny distrika ny Tsiombe toy izantsika hoe ny famakina ny afatra rehefa avy eo fa anaraka faingo vetivety aloha isika dia Feneto amin'ny fandarana isika tompoko lahy sy tompoko vavy anatin'ny fandarana dia hoana ny fandehany ny 032 12 88 20 ny aotra 322 valivalivaloroapolo no afatsika mandefa ny afatra sy maneho hevitra ihany koa anatin'izay rehetra izay atao anatin'ny fandarana efa afaka mandray ny antso sika araka ny toromarika avy amin'ny namana sy ratolo-janahary eo ampiandrasan'izay nde toy izantsika hatrany aloha ny famakinany afatra efa misy antso tafiditra ya dia ahoana ny fandehany allo manahoana tompoko miaraba tompoko za io avy aty sabotsina mena doda ny anarako eny tompoko za rangaha namboly maty le fambolenako isaky mba antany aho hoe sao dia manana voakorotanynareo fa mividy zay tompoko fa misotra amboly voakirotana io manko zay resana ny namantsika aviany sabotsina mena eny ao anatin'izay ankairezana ianao anatin'ny fitadiavana ny masom-boly aloha namana aviany sabotsy namena raisitsika ny antso efa tafiditra tanapaka toy izantsika hatrany ny afatra eo ampiandrasana izay antso izay dia ahoana ny fandehany raisitsika ny antso efa tafiditra dia ahoana ny fandehany miaraba tompoko dia miaraba ny koany miaraba ny rehetra ao manao fahotanana namana eny tompoko ia lany be ny crédit aloha fa gaty tsy mba afaka manao teloma ndraso jerena zay ampitana amin'ny tompona andraikitra indray tena raha mampiasa zay nareo be da be ny olona miditra ao be da be meny fa amin'ilay fafana amin'ilay crédit ka fa hitanareo ty fiainana sarotra atyka ya voray zay be andro any satria efa lera zao rajary lany fotoana be eo atsika hoe inona ny tokony atao fa zao efa zao hoe fiaina dia mbola eo ihany tsika zany raha tsy miala frantsay misy dia aza mana tena hoe tafavoaka be fa tany raha tsaratsara karama fa tena hoe sady misy miasa alina marary vavony be avy eo tena za mihitsy na hoe sosikevitra aleo miasa tena fa tsy tafavoaka raha zao ny atao dia niala moa izy fa ho azy azo atory moa zany dia atory fa ny anazy zanako raha fa mbola velo zao aloha za tsy mampividy vary andro zareo fa tena omeko fotsiny tapaka ny antso anatin'izay eo vary ny foto-sakafo ka ilay ary sao dia izay tokoa sy ratolo-janahary ilay tiany Andry Rajoelina ambara tamin'iny hoe ray kilao ampy ho an'olona 10 minitra satria mety hoe misy entrée sy ohatran'izany dia ampy any gera ohatra misy an'izay misy entrée aloha dia entrée chaud dia entrée froid dia izay vao mihinana an'ilay vary dia ampy any dia ahoana ny fandehany tompoko ya tapaka ny antso ao anatin'izay mety izay tokoa ngamba na tonga ny calcul indra fa tsy ampy ny fanazavana ny rematofilota ao anatin'ireny rehetra ireny na tonga n'izay vary ray kilao ampy an'olona be da be zay dia ahoana ny fandehany tompoko allo miaraba tompoko hoetiny faneho-kevitra ao
Any ty filiara. Hen tompoko. Zahay zany mitaky any Andry Rajoelina hiala. Allô? Oui, oentiny toizy ny faneho-kevitra. Satria raha ilainga izy. Raha zavatsy nampalintany ty filiara dia tsy misy tanteraka. Hoe sy matetiky se toly, asoma, nefa izao dia base filiara sanganzay dia tsy manaiky ny base filiara. Tapaka ny antso tao anatin'izay ny entantsika ao anatin'ilay fanehoana ny hevitra entana hatrany amin'ny resaka ny amin'ny fitoniana ny fahamendrehana ao anatin'izay faneho-kevitra izay ary rehefa tafiditra dia tonga dia maneho ny hevitra tsy miandry ny onjam-peo ary ahena faran'izay ambany ny onjam-peo ary anatin'ny finday no meno ahafahana manatsara ny fifandraisana dia hoana ny fandehana. Ya. Ermina Zatia mandeha vato ihany. Eny tompoko ndao ary. Aneo hevitra kely amin'izay aloha za. Hoe to ary Zatia. Le momba le hoe fiainana miakatra. Io aloha dia miakatra foana io raha tsy mahay mitantana amin'ny filoha e. Satria izao ataoko ohatra aty aminay, izay mpamboly vary. Nefa ny tambarinay ara-be da be tsy voaketra fa akaiky morona ihany no voaketra. Dia tanko tsy maintsy miakatra io. Momba le olona manao fisainana roplanina hoe na iza mitondra eo tsy maintsy miakatra io karakaraky le fahaizanao mitantana ihany no mahatonga an'io. Dia momba le teniny émotionnaire andray hoe fahavalo ozy izy fahavalotsika ozy izy fa ny ahonana ny amfiloana nefa tsy zany tsy fahavalo ny anazy tsy zany mihitsy ny fahavalo fa zavatra dia zany ve dia tsy hahatonga saina amin'ny filoham-pirenena ihany raha zany taranao io dia menatra satria sady miala helom-bahoaka efa mibabinao daholo io ane misy valony daholo io ataoko ohatra le aty aminay zao nisy olona nangalatra tany dia rehefa nangalatra tany izy le olona moa torotsy na vita satria le olona nangalatra tany manamboly heritaonan'iny izy tonga dia saika maty mihitsy satria miala helom-bahoaka any aminazy dia ataoko ohatra le filoha fotsiny izay dia mba nao kokoa kely ho an'ny zandrinay mianatra mandeha vato eo lycée eo tolotra dia le namako raha izay mpiara-mianatra aminazy dia zandrinay le miteny hoe zao ary tika tsy manambady izao ny fahatrana voamesa rehefa manambady miteraka tsy enjana dia kokoa mamanay fidadanay ao dia saotra betaka dia misaronareo raha mahafinaritra ny fandaharana gote 500 isan'andro angonina atsonanareo. Toizantsika hatrany famakinany hafatra izay voaray amin'ny 032 88 20 amin'izao fandarana izao miaraba ny fandarana mba mangataka izay mpampianatra aty toliara faharoa fa teny aminjaly 4 taona ny asana mbola tsy voaray mpiasa-panjakana tsy misy anina hoanina mpampianatra lasa mitarika posy mba hinanana anina zany no zavatra misy any toliara faharoa io iraisana amin'ny rehetrarehetra moa io tadidiko ilay eo anivon'ny CRINFP ihany koa amin'ireo CRINFP 20 manerana nosy tsy voaray vita ny fiofanana zany tao anatin'izay 3 eo isan'ireo mpampianatra ireo afaka misehatra amin'ny préscolaire primaire sy ny collège vita ny fiofanana nandritra ny rotaona fampanantenana hoe zay vita zay mahavita ny fiofanana io raisina mpiasa-panjakana satria mila mpampianatra ity firenena ity ary mpampianatra navita n'ilay fiofanana tao anatin'izay rehetrarehetra zay fa mandraky tia ny androany mbola tsy voaray izay mpampianatra izay nivoaka teo amin'ny CNFP izay ny olana amin'izy ireo raha ny nambaran'ny solotenany moa dia ilay hoe ireo zany à tout moment araka ny fomba teny amin'ny fotoana rehetra misy an'ny taratasy zany hoe rehefa atsony fanjakana dia lasa zany satria izay moa no anton'ny hofanana nandritra ny rotaona ka amin'izao fotoan'izao izy zany eo am-piandrasana an'izay fa efa antaona ny rotaona tany hoany heritaona sy tapany no ny andrasana an'izay antsony fanjakana izay tsy nisy ihany nefa tsy andaniny raha ohatra hiditra amina sekoly tsy miankina ireny sekoly ireny dia raha vao hoe fantany ianao misy an'izay ambana kely zay ambany zay ambadika ny amin'ny mety hiala tomomo miala amin'ny fotoana rehetra zany ty mpampianatra ity dia tsy mandray ry zareo satria
animba ny kajikajiny sy ny fomba fampianarana koa izy olo mpampianatra eny tsy efa nytao ampianarana eny ve zany lay mpianatra raha hoantsony fanjakana ireo mpampianatra ireo zany no olana sedzainy mpampianatra amin'izao fotoana izao mpampianatra zay nampiasaina moa tamin'ny resaka fifidianana na mpanantenanana zao rehetrarehetra zao raisina nampiasa mpanjakany atao an'izao hoe fa de zay aloha ny zavatra misy araka ty ambarana namantsika avy any toliara faharoa ity miaraba kolo aizy nareo mpiasa mpanjakana amin'izao tsy mba mijoro salut de hoanany fandehany teo avy any Menabe sukomany tena avokavoky ny Menabe nefa io zavatra io de jerena fotsiny lainga no atao rehefa mandalo aty hoy teo avy any Menabe miaraba ny fandarana de hoanany fandehany tena enjana be le mpitondra amin'izao na ny mpiaramonina za miady any toerana zavatra tsisy dikany de miakatra fitsarana zay tokoa le zava-misy amin'izao fotoana siratolo zanary lay fihavanana lay firaisakina lay fifankatiavana ary io na piraitam-po ary vokatry lay lonilony sy lay inona moa zany akizitinana amin'ity resaka fitadiavana nany koa any isan'andro ty ampen'ny fahatapahany herinaratra ny herinandro migaingaina de ny fahasorenana sy ny fahakiviana sy ny akizitinana no manjaka mpivady vao mifandona kely de mifampilongolongy ny piraitam-po tsirotsivety ny famaly vokatry lay io lay fahasahiranana ainana amin'ny andavanandro no isany mahatonga an'izay zavatra izay ka anylay fihavanana zao rehefa le taom-baovao ohatra zao le misy an'ilay fanaterana ny solombody akoa ny ray aman-dreny maro no mahafantatra an'izany mahatsapa an'izany io zay le tokony atao fa any hery ho an'izay manana fahefana de le mifampitsidika no zava-dehibe amin'izao fotoana fa lay atolotra na le arak'le zao le tena mipetraka mihitsy le fomba fiteny kely de kely fa fomanolotra mameno azy satria de kely tokoa aloha raha ohatra lay fa efa mividiny malagasy amin'izao fotoana zao oharina tamin'ny taloha solombody akoha ny ray aman-dreny zany ohatry ny ahoana na vitana inona na inona fa zao de tena raha nasa mihitsy lay hoe ny fomanolotra no mameno azy fa de tena kely de kely izay na anaty fanambadiana na inona reny resaka atao anaty valopy reny moa zany de zay ny fomanolotra no mameno azy mampalahelo lay toe zava-misy eto amin'ny fitrana fa zay aloha no iainany raha malagasy amin'izao taona 2024 sy nefa teo aloha izay toizatsika zany famakina ny afatra zay avy aty Miami 501 marina ihany ny tenin'ilay filoha zay manao hoe foazy ary rehefa mandroso itenositsika ity ary tena misy dikany io ka eo ihany koa ny sainam-pirenetsika satria ny loko fotsy no toetsainasika satria ny loko fotsy no toetsaina isika zao ya zay no fanekevitra avy any tolerany ya ny amiral didiratsirika moa ny tenan'izay hoe foazy rehefa mandroso Madagascar de tena treto aloha mbola lavitry ny afiny kitay hoy lay fomba fiteny ao anatin'izay miarabany de hoanany fandehany avy aty Mahajanga fa tsy mety fay koa le olona efimpiry ampanantenainy azo zavatra nefa tsisy ihany ka tsy tokony imenomenona hoy ny fanekevitry ny mpiaino antsika avy any Mahajanga any miarabany fandarana de hoanany fandehany fiolo be maranina antsika fa le vady amanjanaka ny ady sarotsaro zany afatry ny namanany zany ia miarabana fandarana de hoanany fandehany anao filazana amin'ny vahoaka ireo mpitandro ny filaminana raha tena miaro ny vahoaka marina fa tsy miaro ny fitondrana fotsiny ia miresaka an'izay afatra zay fa ny tatao anatin'ny efatra ambiroapolo ihany koa ny préfecture Tananan'ny de nanao ny fanambarana ny amin'ny hoe attention pour le tandremo pour le vo mikasakasa hiditiditra iry amin'ny tirezime satria nresadresaka n'izay ndray ny antoko politika tao ao zay ny aminao hoe meo anay ary tirezime hitsapanareo ny herinay hoe zay tsisy vahoaka zany ao andamosinay fa any aminareo no maro anisanareo no mahazo ny volomboasary ny betsaka tamin'ny fifidianana solombavambahoaka sy ny be ny tanàna ka tsisy olo zany ao ambadiky ny mpanohatra fa meo anay ary le tirezime hitsapanareo ny herinay fa zay aloha zany ny afatra avy amin'ny préfecture Tananan'ny ny amin'ny hoe attention pour le tandremo fa andraisana fiapetra rehefa mivory ny mpitandro filaminana ny emoregy ny emonaty sy ny maro samihafa ao anatin'izay
fandraisana fepetra raha misy midikidina andalambe zay le raha matahora eto amin'ny tanàny raha matahora zay no efa nisy ary mbola misy aloha zany na vaovao aza ny taona eto amin'ity tany sy firenena malalatsika ity eo ampiandrasana ny antso izay tafiditra dia ty resaka dorotanety ty ihany koa asitsika teny kely indraimbavany amin'ny hoe mirongatra dia mirongatra ny dorotanety inona no antony inona no ao ambadikany satria dia tena nafaritra rovany ty na inona dia saika nahitana an'izay firetana izay avokoa dorotanety doroala dia manandraikitra ny fandarana ary tsy fahadisoana angamba siratolo-janahary ny manentana sy manabe antsika vahoaka malagasy ny amin'ny hoe tompoko lahy sy tompoko vavy ajaina mandora mitsilany sika manao ireny fandoroana ala fandoroana tanety ireny isan'ny efa fiantraikan'izay ty resaka hafanana migaingaina tsy fisian'ny orana fikorontana ny toetry ny andro ity anahoana no avy ny taranaka mamparatsika raha ohatra ka tany karakaina izany Madagascar izay nosy maitso taloha nosy mena zao zany efa nosy mena no ny fiantso azy fa mbola hitantsika ihany misy ny alina zao ka aoka tsy hoany no anaparana an'izay atezerana izay fa mandora mitsilany ihany sika ao anatin'izay satria ny hazo amampolo taonany maro vao tonga amin'iny joala iny eo ihany koa moa ny arina fandrehitra sy ny kitay maro samihafa etsy andaniny mbola apitsika nyty resaka fandorondoroana ala ity ka entanina re tompoko lahy sy tompoko vavy ao anatin'izay tsy any lalana tsy izay ilay vahaolana na inona atezerana na inona fomba inona moa zany anesorana n'ilay atezerana na hoe hitrotra tsy any amin'ilay tsy ny tontolo iainana no niady amintsika tompoko lahy sy tompoko vavy fa alao tsy any amin'izay resaka tontolo iainana resaka fandoroana tanety sy fandoroana ala tsy reny gidro reny tsy ny tanalahy akory na ninonantsika ao anatin'izay rehetrarehetra izay fa aleo isika miara-mientana ao anatin'ny fiarovana ny tontolo iainana ho an'ny tanjanaka ho an'ny taranaka Mapar ao anatin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay ary torio ary sambory raha ohatra misy tratra dia hoeto eny ampitandro filaminana sy ny fitsarana ao anatin'izay mba ho famaizana ary eto ihany koa dia entany reny mpitandro filaminana reny zany le asa ry tompoko lahy sy tompoko vavy eo zany ry kolonel ry général sy ry manambonina alisany tokony no tokony masona aloha androany fa tsy etsy amin'le 13 mai zay tsisy atahorana tsisy mieritreritra no hoe tena io fa tonga efa eo akazo manga ilay vahoaka ka hoe efa io nareo fa hiatrany eo amin'ny 13 mai vahoaka mbola sahirana mitady an'le isan'androny ka aza le 13 mai le andaninan'ilay hery ho an'ilay fitandronan'ny filaminana fandana aloha le alina ilay tanetitsika ilay tontolo iainantsika io no iainany zanakareo sy ny faramandimbitsika menakavy eto ka andao any no anompanana n'ilay hery ao anatin'izay andao arovana ary ho faizina ireny fahavalo-pirenena ireny ry fitsarana ireny no tokony omelohana faran'izay sazy faran'izay zokiny dia zokiny izay tratra mandoro alina mandoro tanety satria fomba fiteny teto ilay hoe zay mandoro alina mandoro tanindrazana zay mandoro tanety mandoro tanindrazana ka andao any ry fitsarana any atao mihinana ny fatiny mihitsy izay tratra ao anatin'izay fandoroana tanety izay reny ry mpitandro filaminana sambory reny anompanana n'izay fitaovana sy ny fahaiza manaonareo zay ao anatin'izao zava-misy zao satria io ny orana tsy latsaka ny hafanana migaingaina ny inona zany rehetra zany tokony any le imasoana ao anatin'izao fotoana izao fa aza le 13 mai tsy maninona le pisina sy lapan'ny tanàna ery no ambenana tsy hay hoe ahoana eto zao ny cosmosteria iny ty zandranomena nisy manafika amin'ny andra-tandro benanary maninona ny tsy reniny tena arovana le vahoaka sy ny fananany araka le piano atsika andao any mpandraraha manao ny ainy tsy ho zavatra mba ahafahana mampiasa olona 20 sy ny 30 sy ny 1 sy 2 ery zany reniny tokony arovana mba ahafahany reny miroborobo eto amin'ity firenena ity ampitombo ny ambaindainy ampitombo ny asa mpiasa raisina reny arovana
ny mpitantsa efa mba mikely aina no tondry zareo any mandeha vato efa mifamaly amin'ny resaka orana sy ny rano sy ny anina fahoana ihany ty vidina masom-boly tsy andaniny ny zezika zany avy eo tonga ilay tsy misasatra zany rehetra zany ry mpitandro filaminana sy ry manam-boninahitra zany zao le maharary ny vahoaka zany le mahamaika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ka any tokony imasona eto amin'ity firenena ity fa ilay trezime magro ina avy reny ambesanareo reny tsy zany aloha le mamaika androany tsy hany aloha le raha laharam-pamena eto amin'ity firenena ity fa eo lay ohatran'ilay atao le mpitondra ihany any amin'ilay tsy mivoto foana ny manantaina fa eto ny atsika dia miara mijinja ny vokan'ilay tontolo iainana eto eto sika miaraka mihinana ny fatiny izy ilay fomba fiteny zay ao anatin'izay rehefa potika ity tontolo iainana ity satria io no iangan'ny fampandrosoana rehetrarehetra eto amin'ny firenena toy izantsika eo ny fandraisana ny antso rehefa avy eo fa isainty vetivety aloha isika miverina eto amin'ny fandarana isika raisitsika ny antso efa tafiditra amin'izao fotoana izao lasa ny namantsika 0322 vaina ny aotra telo roa ray roa valivalivalo roapolo no afahantsika miditra mivantana manana eo amin'ny 30 minitra miady varotra eo isika ao anatin'izay faneho-kevitra izay omentsika sehatra ny mpiaino amin'izao oro zao dia ahoana ny fandehany ahoana ny fandehany vetetiliara eny tompoka zany hoe tiraka ohatrany efa mahagaga ty zavatra misy ty fa tena efa mihoatra ny loha ny sangy ataon'ny fitondrana fa maninony tsika raha ohatra hoe tonga de manainga ny vahoaka fa vahoaka maro anisany no atao amintsika amin'izao fa le mitarika mihitsy zany tena tsisy ka zay zany no iangavianay avatytiliara mba misy tonga de misy mihetsika ataotsika zany amin'izao kara be satria lasa mitaka foana le zavatra atao fa de misaotra betsaka fa zay ny faneho-kevitra ia makasitrana ny faneho-kevitra ao anatin'izay mpiaino atsika avy any toliara izay raisitsika hatrany ny antso efa tafiditra dia ahoana ny fandehana miaraba tompoka ia afaka miteny ianao ia rehefa tafiditra isika dia avy hatrany tonga dia maneho hevitra avy hatrany tonga dia miteny avy hatrany zay tafiditra satria miposesika isika mpiainao ambadika ao dia miposesika ka zay nao ny tanana ny aminy hoe tonga dia miteny izay tafiditra atao anatin'ny fandarana dia ahoana ny fandehany miaraba nareo fandarana dia ahoana ny fandehany ny avy atyroka ihany na no hevitra kely eny tompoka mikasika ny zava-misy eto amin'ny firenena zany rehefa nandinika ihany ny tena dia matiaran'ireo ray aman-dreny olona tao fikambifapolo satria matiasina tanteraka zany le zava-misy matiasina tanteraka Madagascar satria ireo ray aman-dreny ireo miady tao frontière tena nafoneny ireo ho an'ny taranaka Malagasy ho amin'ny ankehitriny nefa ny foloantsika mihitsy ny misy afidy frantsay dia ho gaga le zany tsika raha izao misy zao dia misy ny rano tsy mirotsaka ny olana satria voatafady le firenena voatafady tanteraka zany le firenena amin'ny zava-misy mitranga daholo zao karazana fivavahana rehetrarehetra zao mandeha daholo fandehana tena ho amin'ny Malagasy fa zao ato zao aroa dia varina tanteraka any le vahoaka zany hoe adiny le vahoaka Malagasy zany le andraiky tany andry anazy amin'ny tanindrazana hoe ahoana zany no tokony ataoko amin'ny tanindrazana kanena zany mba tsenika amintsika Malagasy rehetra dia izao andao tsika averina rehatra ao potika le fitiava-tanindrazana hoe misy adidy miandry anazy ianao amin'ny tanindrazana ity ka inona zay ny zavadinika andraiky izay fa raha tsika hitambatany olona mitonga saina ho lafo Madagascar ary tena ho lafo maro dia maro ireo areti-pirenena ary ny vahoaka Malagasy dia milana tokosoko fa tsisy tonga ty amin'ny vahoaka zany hoe ireo mpitondra sy ny manam-pahefana ihany zany ny manao ampimamban'ireo ka noho izany ireo Malagasy tongava saina ndao irahily ndao ijoro ndao hitsangantsika hitaka ny zoro aty dia voalaza ao anaty lalam-panorenana hoe so amin'ny Malagasy nisitaka an'izao tombontsoa maro dia maro na zay ny lalam-panorenanao ka noho izany ao fanjaka marina garina mihitsy fikena toy ny fidrany vatrany Madagasikara mankasitaka tompoko masina ny tanindrazana
Agastrana ny faneokevitry ny mpiainatsika aveny anteroka iny zay le miverina andoharano moa siratolo-janary zay lay fomba fiteny ao anatin'izay lay mahamalagasy lay fizina ao anatin'izay rehetrarehetra izay misy ny mpiano tafiditra dia ona ny fandehany eny tompoko ya somary miteny mafimafy kely ya hoeto ny faneokevitra ao ya entana tsantsika tonga dia avy atrano dia hoeto ny faneokevitra rehefa tafiditra ahafahana mandray ny faneokevitra maro samihafa eto amin'ny fandaharana dia ahoana ny fandehany eo am-piandrasana izay dia vakitsika aloha ny afatra izay voaray eto ampelantanana miarabana fandarana dia ahoana ny fandehany misy an'ilay iran'ny Rocher izay tadidiko sao dia tokony alefa hoy ny fandarana atao tsy haiko koa izay iranao izay ary hitako ao an-tsainy siratolo-janary fa raisitsika aloha ny antso izay efa tafiditra toy izantsika ny famakina ny SMS akory dia ahoana ny fandehany avy aty Antsirabe ihany mba misaina tsara ve Andry Rajoelina amin'ny teny hoe Madagascar mandroso mandinika ve izy raha ho anahy dia tsy raha ho anahy aloha dia tsy mandroso Madagascar satria tsy afaka handroso velively isika raha tsy resy ny fahavalo dia ny fahantrana ya zay le izy fahantrana ny fahavalo ny an'ny sasany lasa diso fahavalo mihitsy koa ngeto amin'ny firenena mahatonga an'ilay firenena tsy mety mandroso lasa diso fahavalo lasa ny olona samy olona no ezahana ampiadina sy ampifandrafiana lasa any anatin'izay diso adversaire ho ilay fomba fiteny ka rehefa diso adversaire dia mandresy anatina diso koa zany le fandresena azy basket ilay tokony atao lasa ry amin'ny foty ary dia avy eo nefa nahazo an'ilay kopikopy tsy izy kaity izy losa raisitsika ny antso efa tafiditra aloha dia ahoana ny fandehana ahoana dafa miaraba tompoko salama tompoko fanontaniana kely ana dafa aiza hoe zakay tontolo ala am'izao délestage zao tontolo ala fantanao angamba le tontolo ala tiako tenenina ia za koa zany mba hiteny amin'reto député reto hoe aiza oaza zany le député koa am'izao premier ministre mangina sa hoe le premier ministre tsy afaka amin'ny teny mihitsy sa tsy mampatatra ny zava-misy am'le malagasy tena mijaly le malagasy jalitsika koa zany mba hoe iza zany tena mamibeko an'reto mpitandro filaminana reto am'le famoretana io izay miteny zany dia tonga dia vavabasy na tonga dia minoty na tonga dia violon mampalahelo be izy fa tsika malagasy madinika mety reto ya ankasitrano ia zay efa nentintsika teto zay afaka omaliny aminy hoe fa aiza ilay premier ministre antsay Christian io nambaramaro-jany hoe tsy hay hoe aiza ao anatin'izay rehetrarehetra zay ao anatin'izao marary ny vahoaka malagasy zao misy an'izany filoham-pirenena zany eto misy an'izany premier ministre zany fa tsy haino hoe ahoana dia ahoana ny fandehany tompoko hoeto ny faneokevitra ao efa tafiditra ianao salama zoko be miaraba tompoko na zany zavatra mampalahelo anahy dia zao hoe ohatrany ampijalian'le filoham-pirenena mihitsy tsika vahoaka azonao satria io koa fahitako azy manarak'izay tsy mety amin'ny soatoavina malagasy le hoe olona mbola tsy mipibolo no mitondra ny firenena satria tokony mba hitovy amin'ireo filoha rehetra teo aloha mba olon-dehibe daholy fa hita ohatra mbola tsy voro-saina tsara mampalahelo aho zay ny mba teniko ia angasitrana ny faneokevitra mampalahelo aho izy zoko dia mampatsiaro an'le Facebook siratolo zany mampalahelo anakahy ao anatin'izay rehetrarehetra izay ny 032-88-20 no ahafahantsika miditra mivantana manevitra anatin'ny fandaharana amin'izao fotoana izao dia ahoana ny fandehany tompoko ahoana ny fandehany salama tompoko fatantana dia samytratro naky amin'ity fitondrana zay tsy mahomby afy tsy ahitana ny mangirana zao atsika fa tsy mila mimenimenina tsony fa raha fitagny hiady dia azo mieritreritra raha fiady dia tsy misy maty zany tsy maintsy misy maty zay ava mandrisy fa ny fagnafodiny dia hiady na ninonino manohitra ke dia zay any ny vaholagny mila magnala zavatra manohitra atsika manakina atsika tsy hagnalan'izao fitondrana zao fa tsisy lagnanazy tsony zao satria raha jiaby fa tsisy fandrosoana eritreretigny mandeha zegny ake tsisy fampandrosoana mandeha zegny ake fa famonoana ankolaka zavatra mahazo atsika io fa mitonga vasaina daholo aoka atsika samby handray fepetra daholo raha mba misy afaka mitarika dia mba
miantso vahoaka tsirairay miantso vehivavy aloha tsy ilaina vehivavy nday hidy an-dalambe lehilahy daholo zay manana zao tompo matsapan'izao faratsiany zavatra rehetrarehetra zao aoka samby andray andraikitra lehilahy matanjaka satria zegny any basy zegny tsy mbola tsisy ninona zao taloha de efa nandresy ady zay fa basy tsy misy zavatra maharesy izy fa vahoaka atsika mpiasa amizay zavatra zay fa vitatsika io ngatsirana ny faneho-kevitra aza manao an'izany ianao fa misy ny vehivavy tena matanjaka ary mandresy lehilahy mihitsy ary attention ilay fomba fiteny zay misy ny vehivavy tena manambaka mibatana zao zavatra tsy ampozinao zao zaka de hoana ny fandehany tompoko de hoana ny fandehany miaraba tompoko ndahoary miaraba tompoko kasantaonavy ia de mirary ny sosiny tsara ie fara avy aty Atsileara hafatra ho an'ny vahoaka ny Madagascar teboka telo avao ty tiako volany ndahoary allo Madagascar mivory anareo fa tsika tsy raha ny maty tsy ino de 91 fa nisy anitsika an'izao mimpolo amin'ny deuxième république laha olo mahay comparaison deuxième république tsika henany akio matoa tsy misy décentralisation tsy misy fa ao amin'ny Antananarivo ao ihany biady satria tsy misy mianatsy aby gouverneur amin'ny faritany reo ka tika tsy ampalahelo tsika marary fa ndao tonga de miany tonga de manday lafa tsy manabasy mandasa toda isaky faritany toa ny gendarme reo fa tsy ino fa teboky faharoa recrutement io le misy mana io avao hatsofotsofoky par silence fa ananay zahay ambany aliko atoy reo tonga de fa fena place jusqu'au mois de mars manino ma tsy natao devant public manahaky teo regny recrutement zao fa resahiny avao manginginy tapaka lay antso de adino le teboka fanitelo ny madame ia tapaka zay antso avy any Toliara izay raisitsika ny antso efa tafiditra teo na ny fandehana ia lasa ny namantsika ia asa ina le teboka fahateloten'ilay namantsika avy any Toliara teo Ambara ao anatin'izay de hoana ny fandehana mahona ny fandehana avy aty Madagascar avy aty Paris zany zao ary gendarmerie tsy hoe garde indicienne tika zany ataontsika hoe 47 ipadesy matoko de tsy misy ary militaire monsieur tokony tsy atakan'izany tsika fa niangatana fotsiny le olona zelany reo zany rehefa rak'izay de noziny atria mikarana miatamina hoe vavaka angatana manozy tena mihitsy mba vita 55% ny famarinana ohatra fotsiny zany ny président république de milaza fa anatanteraka ny famarinana eto firenena zay mpitondra rehetrarehetra zany zany président fokotany na fitsarana fa io zany raha tsy zany kosa aloha tsisy anao sorona ny ainy satria ny tena zao fitopolo taona efa raza fahafatesana zany efa tsy atahorana satria ten'Andriamanitra vanao fitopolo taona valopolo taona ny ainy eto tany manarak'izay mba tenendrika le présidence avy andefasany omby vosotra zay tianaka ty mba tianana omby vavina omby vosotra miteraka zay de le artenesa tena zay le président fokotany eo Tananarivo le baso vava mitery MTV plus lava iny mba saina midina aty fa zay mahamboly pe artenesa satria tsy sorana tiratry vombo amaly arivo zao mba nisy ka zay zany mba hitanay ty Patitra zaka ty andefasy omby vosotra ny tianaka hoe izany mivosotra miteraka zany artenisia satria milaza hoe artenisia fa tsy varotsy eny de misaotra indrindra toko de samy tahitopo amitsika mianakavy opain ve Patitra zaka to angasitranana avy any tsianaka ao anatin'izay faneho-kevitra izay raisitsika ny antso raha efa misy ny vonona ao ambadimadika ao eo ampiandrasan'izay de vakina ihany aloha ny afatra izay voaray satria maromaro ihany koa ny afatra tonga ny antso hoe tsy andaniny ankasitrahana sika pena hoe ankasitrahana ny fandraisana anjara ao anatin'ny fandarana de hoana ny fandehana miaraba tompoko salama eny tompoko hoeto ny faneho-kevitra ao allo ia tonga de hoeto ny faneho-kevitra mba nehevitra fotsiny am'le fitondrana mazoto na may mba tena ohatran'ny hoe mba tena hoe amivoaka le izy tena marina ohatran'izay zao zay zay tena misy zavatra tena hoe zaraina amin'ny fokotany fa tena ohatran'ny hoe sy vanina le olona zany mahazo an'le izy zany
nefa lisy nefa samy mahazo ohatrany hoe carnet le ino le kerikôty moa leny dia le carnet dia nefa le izy nefa ohatrany hoe sivana aloha le mahazo an'le izy dia zay le akaikikaiky ny président fokontany any mahazo an'le aniny dia fanampiana amin'le izy dia izany le tonana faneho-kevitra zany ka dia mankasitaka ny ao nafandehany ia ankasitrara ny faneho-kevitra izany le lasa manjaka eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao le ny antsika telo hoe tahotra ny lehibe indrindra fa ny kolokolo ihany koa ny lehibe indrindra raha ny zavatra misy aloha izany zao ny eny anivon'ny fokontany amin'ny sehatra rehetra moa zany kolokolo zany raisitsika hatrany aloha ny avy any Antsianaka amin'izao fotoan'izao miaraba atsika miaraba ny olona saina tratronytaona dia miaraba vahoaka malagasy rehetra miarabana ihany zany afatra ny anazy izao ny teny le ny tenina re teo hoe lazaina fa zay mpamily tsy anareo moa zany fa efa resaka nandrizy ty hoe zay manimba lala fanontaniana ny anany apetrako amin'ny tsiretsaika ataoko tsiretsaika indray ny anaran'iny fa tsirebe izy tsirekely zany ty tsiretsaika nandritra izy 5 taona nareo mitondra teo tsy hitanareo zay fikarakarana an'izy iray deux io eto dia miteny fa hiton dia lasa ny cyclone tamin'ny volana février 2022 andramo mafana io jusque hatramin'izao tsy vitanareo le pont ianareo miteny aminay hoe mivesatra entiny sy